Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tao amin'ny tanàna iray dia nisy tovolahy izay tena ratsy laza tokoa satria nalaza ho mpandainga izy. Tamin'ny voalohany rehefa nila fanampiana ilay tovolahy dia tena nanampy azy hatrany ny olona satria nahay nandainga izy. Tsy fantatra mihitsy hoe mandainga izy fa hainy tokoa ny miresaka. Saingy tsy naharitrely izany noho ireo lainga be loatra nafafiny mba hahazahoany izay tiany sy manao izay tiany. Be tokoa ny voafitaka noho izany. Ny sasany aza lasa ny baby trosa tsy fidiny noho ny lainga sy fitaka nataon'ity tovolahy ity. Indray andro anefa dia narary mafy ilay tovolahy ary nila vonjy satria nila vola maika hividianana fanafody. Rehefa nilaza ny marina momba ny fahasalamany tamin'ireo olona manodidina azy anefa izy dia tsy nisy nino azo intsony ny olona noho ireo lainga be deaibe efa nafafiny. Dia hoy ity iray aman-dreny lehibe iray tamin'ilay tovolahy hoe, indrisy anaka, rehefa nilainga hatrany ny nafafinao amin'ny farany na milaza ny marina azy ianao dia tsy misy olona ino anao intsony. Tsarovy fa izay afafy no jinjaina. Manamafy izany ny ao amin'ny Salamo. Salamo 2:50 andininy 2 ka hatramin'ny 5 manao hoe, loza no heverin'ny lelanao tahaka ny hareza maranitra ary mpanao fitaka. Efa tia ratsy noho ny tsara ianao ary ny lainga noho ny miteny marina. Ny teny mandripaka rehetra ny tianao ry lela mamitaka. Andriamanitra kosa animbanao mandrakizay, hisambotra anao sy hanongotra anao hiala ao anday izy, ary hamongotra anao tsy eo amin'ny tany ny velona. Engane mba samy andray lesona amin'izany teny izany isika. Amen. Rija malala. Andao yalana zalaye nireakititanity fiainandratsy tiveno atao atamany sodokan'ireo filiban. Andao yalana zalaye ne ovain'indray ny famindra reo zavatra hita tsy nety taloha ho avaozina atao miry. Andao yalana zalaye nireakititanity fiainandratsy tiveno atao atamany sodokan'ireo filiban. Andao yalana zalaye de ovain'indray ny famindra reo zavatra hita tsy nety taloha ho avaozina atao miry. Andao zalaye reo ratsy fanaondao yalana. Andao zalaye jibebaky any sauta. Andao zalaye fa ny fakampana tsy olany ny tampoka mantsy tsy ho fantatrao ka ny amparany vao intoma. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy
amin'ny alalan'i Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Aminao ialana zalahy zay rehetra mety ho faratsiana ka ny ora fifosafosana taloha hitoriana anaovanaso ny androm-piaina amintsika rehetra eo avaozina tsisy febe kisika taloha izay feno aleme ho mpitory afapaonje andao zalahy hitariky izay tsy ao ambala andao zalahy mivonona malaky saka andao zalahy miakamona roa iala aza mangataka ny ampitsola fa any no andro fiova andao zalahy reo ratsy fanaondao ialana andao zalahy hibebaky any saotar andao zalahy fa ny fakampana tsy olany ny tampoka mantso tsy ho fantatraoka ny amparany vao hitoma asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Fifaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao. Miarahaba ny mpiaino rehetra tsy hankanavaka dia mirary anao ahazo soa amin'ny fiainoana izao onjam-peo izao. Mahomby nefa tsotra. manondraka very Nestoro a milendenika mahafinaritra ery zany ravonovinareo zany hita mihitsy hoe tsara karakaraka ka rehefa amboly ihany ve tsy aloha atao tena tsara mba tsy handiso fanantenana ny vokatra andrasany marina kosa aloha zany nareo aloha de tena mahavatry aiza raha mbola misy mpamboly ety an-tanàna tsy misy mahatoraka andra Nestoro dry ary iny zany atondraka ao miovy zany ohatrany totsy rano izy zany a fanafody io ry bakoly odry volo io tsy maninona io ko asiana fanafody ahoany za indrindry fa ahoana fisorohana ny atsika tsy miandry keny da vo hoe dony aranoatra afafy melo ny fisorohana de milamina ny saina ry bakoly enao hoe de fisorohana inona zany io ataon'ny Nestoro io hoe fanafody ady gasy sady mamomby bibikely io no misoroka ny aretin'ny ovo ry zandry anga mbo tsy haiko ndray zany etresy mba atororo neso fa zay mapy mividy fanafody simika nefa ay misy ady gasy azo atao ia sady tony aniny mahasalany tsotry marina hoe etresy hoe ahoana inondriko tsara makatainombo maina volokilao-ndriko de atao anaty daba asiana rano 20 litatra zay tainomby volokilao zay zava de rehefa aveo saronana tsara
de avela ilona mandritra ny tapabolana 5 andro iedre de saronana tsara eno a de zao arona isaky ny 2 andro izy io arona isaky ny 2 andro de rehefa tapitra le 5 andro de mamoaka fofona ody biby sy misorokaretina izy de zao atondraka ny ovo zao tena tsotra marina raha ena ove aloha averiko kely izy teo tainombo maina 10 kilao ampiana rano 20 litatra zay alona mandritry ny 5 andro tapabolana de saronana ka aroarona izy isaky ny 2 andro zay tsara moa izy teo saronana tsara hoy eno ary tena mora mahay mihitsy eny ty zandriko vavy ty tena zay mihitsy le izy ka maindriko ry bakoly veloma lava amin'ny fanafody simika fa aleo mampiasa adikasika tony maso ianao vitsy lazako misaotra betsaka ary ny astoro aleo hoandefa veloma se de mampamangy odry fa janony eto angaty seo ty sa hoe ahoana tao makia be tindriko dray marina adiko hatramin'ny tsaka rano le retsia aleo andefa marina tsy maio zay ny vary tabatabora gasy angiaka angianary bakolo fa hiady mivady eo indray hiakatra ao indray ragasy to mangina ho azy eo mivavan-dragasy rehefa tsy mividy fanafody tsony izy naingo hitako zava-mahasoa ny volo io viany na taraikako anao inona eo izy ka na izany izy mba angiaka angiana fa tsisy varo hoaniny eo ny kizy avy mianatra nareo lehibe mo io zay ataonareo ka lasa angiany tantara nosoratany zoanitra no naranao teo no velomin'ny mpanoratra Sirila. Tamin'ny fandaharantsika tamin'ny lasa dia namporisiana isika ampiasa fanafody ady gasy hiadiana amin'ireo aretina mety anjo ny fambolena ovy. Matetika mantsy dia ny aretina no mahakivy rehefa mamboly. Fantatsika izay ny tokony atao fiarovana ny ovy. Mbola misy tsara ho fantatra ihany ve mahakasika ny fambolena ovy. Vahiny fandaharana asa sy tontolo iainana trany, Andriamatoa Faly Alain sy Dera Rakoto Manampisoa teknisian'ny fambolena. Miarahaba tompoko tonga sondray eto amin'ny studio ny AWR dia mankasitraka indrindra ny fizaranareo izay mahasoa ny mpiaino antsika. Efa andresahana teto ny fanafody ady gasy sady mandroaka biby no misoroka ny aretin'ny volo ovy. Misy fatrany ve izy ity tompoko? Ny fanafody moa zany dia tsy hohanina indray mandeha na raha amin'olona izy tsy hohanina indray mandeha fa tohizana. Tahaka an'izany koa ny fikarakarana an'izy amin'ilay zavamaniry tsy hoe nanao androany fa tsy nahomby dia mijanona fa mila faharetana ny fikarakarana. Andriamatoa Faly Alain manana nampy an'izay Izany hoe ny tena tiana tsindriana amin'izay zany dia antitra an-toerana fotsatra be dehibe nareo no manontany aty aminay. Raha voaresaka hoe ady gasy zany tsisy fahatyantoka mihitsy ny fahazotoana manao azy ary ampirisihana. Io tsisy vokatra aterany tahaka ny fanafody simika. Ary tsika be dehibe no manontany satria be dehibe nefa lafa ratsy hitantsika amin'ny fanafody simika ny fivoatran'ny kanser ho mamiadana anatsika tsy fantatsika. Ka vokatra izay zany dia aleo ampiasa ady gasy. Ny fanafody ady gasy kanefa ny ady gasy indray zany dia mitaky fahazotoana. Matetika ianao manao anazy dia kivy ianao indray mandeha manao dia tsy hitanao vokatra tsy mahomby le izy. Fa matetika ary iny tsisy fiatraikany amin'ny ovy akory fa mety mahatsara n'ilay manisy zezika azo vita ho azy aza le izy. Zava-dehibe tokoa ny fahavaratsika. Ankoatran'izay mbola misy zavatra tokony atao alavorary tsara ny fambolena ovy ve? Ararotana mantsy ny fotoana maheto anareo teknisianina. Fanamarina anankiray manatsara ihany koa satria mila fera na vy ny ovy
de anoloantsika an'izay anaterantsika an'izay izy ao a de izahantsika zany manatitra tany mena ny tany mena io zany mitondra vy io akoatra ny zezika zany io tany mena mitondra vy ho an'io vy io a de ahoana ny fatrany tsy hoe zezika io a fa raha manatitra zezika eo amin'ny ataoko hoe 1 kilao isaky ny fototra ovy ianao a de manatera tany mena farafakeliny a ohatra ny eraky ny tasy na eraky ny kopy ozytsika anampy an'iny na tany manahoana na tany manahoana rehefa tany mena miparitaka de afaka manampy anao am'lay tondra fera ho an'le ovy iny mety daholo zany ny tany mena rehetra iresaka zezika kelyntsika zezika manao ahoana ny tena mety amin'ny voliovy so mantsy misy zezika tsy natao ho an'ny voliovy ny zezika raha ohatra ka hoe misafidy zezika tsika de tsy mila zezika mando aloha lay ovy a fa zezika mba efa maina miparitaka tsara tsy tondra aretina ihany koa ho an'lay zavatra efa ambolenao ary matoa isika mitady an'le zezika de zezika efa mba hoe efa voaomana ela natokana ho an'lay ovy mihitsiny a lay zezika ambolena ovy fa maro ny zezika no hitatsika eny amin'ny rehetrarehetra eny a fa misy a tsy afaka ataotsika amin'ny ovy satria ny ovy a de mila tany miparasaka foana fa misy zezika mando be vao mainka mampitambatra tany a de mety a andohan'le ovy ndray rapitso rehefa manodrotsaka an'le vodiny ary le ovy a de mety hiteraka fahatyantoka ho atsika fa tsara indrindra ozy a raha manana zezika ombontsika any a zezipahatra zany a de mba alefadefahatsika amin'ny karazana apombo na vovokazo reny a de fa manamaivana an'lay zezika io a dia afaka mandeha tsara zany a lay vodin'le ovy a raha ohatra ka maivamaivana tsara le zezika ao anatin'lay tany a fa tsy le zezika arotsakitsika zezika mando be tonga de mifatratra de mitambatra de fieniny eo le ovy a de vao mainka ratsy ny vokatra azotsika mankasitraka indrindra tompoko zava-dehibe mahatomombana ny voly atao ny zezika ka ho an'ny voly ovy de mila ho manina mialoha zany ny zezika ho ampiasaina aminy satria tsy mety amin'ny voly ovy a ny zezika mando fa tahaka n'lay tany izay mety amin'ny parasadrasaka de toy izay koa ny zezika tokony ampiasaina amin'ny voly ovy mba tsy ampitambaingana ny tany ka animba ny voly ovy atao ankasitrana indrindra ny vahintsika nanoro izay mahasoa ampahombo ny voly ovy ho atao isaorana ihany koa ianao manjoy hatrany ny AWR zoanitra siry ilano ny farimbona na totosan'ny fandaharana asa sy tontolo iainana dia mirary ny fitahian'Andriamanitra ho antsika rehetra tsy efa WR koa mandeha zegny zala tsara izy eo AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana faly mirabanao indray ny namanao andrem-bovonjyarinay voary engany ny teny izay ampitainay to amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika dia ho teny avy aminy ary izy ihany no amelombelona ny fanahintsika isy toejavatra izay tiako iaraha mamaky aminao izany toejavatra izany dia ho hitantsika ao amin'ny soratra masina ihany ao amin'ny boky izay nosoratan'i Paoly ho an'ny Efesianina toko fahaefatra ny andininy fahavalo Efesianina toko fahaefatra ary ny andininy fahavalo vaketsika amin'ny anaran'i Jesosy koa izany no ilazany hoe raha niakatra ho any amin'ny avo izy dia nitondra olona maro babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona ty teny ity raha raisitsika amin'izao dia somary hafahafa ihany satria miresaka ny Jesosy Kristy izy ity ndenga jerentsika ny voalazo eo amin'ny andininy fahafito manambaran'izany fa samy nomena ny fahasoavana araka nohotry ny fanomezan'i Kristy avy isika rehetra koa izany no ilazany hoe
raha niakatra ho any amin'ny avo izy de nitondra olona maro ho babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Filazana hoe niakatra ho any amin'ny avo de tsy izy io fa Kristy izy tenany zay niakatra nakany an-danitra. Ary rehefa niakatra tany an-danitra izy dia voalaza ny soratra masina mazava eto fa nitondra olona maro ho babo. Tsy nitondra olona maty izy hiakatra ho babo fa nitondra olona velona hiaraka aminy, velona to azy. Ireny olona ireny dia tsy voalaza ato anatin'ny soratra masina ny anarany, tsy fantatsika hoe izy ireo, iza ny anarany, avy aiza izy ireo, inona ny fiaviany, fa ny voalaza soratra masina mazava kosa dia niakatra niaraka tamin'i Kristy nakany an-danitra izy ireo. Rehefa tonga any an-danitra moa dia mazava tsara fa tsy misy olona tsy masina ka afaka hiakatra any an-danitra. Misy toetra tsy fahamasinana sy tsy fahamarinana zay ananantsika ty ka afaka hiakatra ho any an-danitra. Fa ny olona zay tonga nakany an-danitra dia mazava ho azy fa efa no amarin'ny Kristy sy no amasininy. Ary zao anefa reny olo reny de tsy fantatsika ny anarany. Ao amin'ny boky ny Matio 7:20, ny 9:20. Ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanolotra ny fanahiny. Ary indro ny efitra lamba tao amin'ny tempoly de tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany, de niorooro ny tany ka nitresaka ny vatolampy ary nisokatra ny fasana, ka maro ny fatin'ny olona masina zay efa nodimandry no natsangana. Ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo taoriana ny tsanganan' Jesosy de nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Misy toe-javatra mahafinaritra eto. Toe-javatra mahafinaritra satria nisokatra ny fasana, nitresaka ny vatolampy, ary maro ny fatin'ny olona masina zay efa nodimandry no natsangana ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo. Taoriny ny tsanganan' Jesosy, taoriny ny tsanganan' Jesosy. Jesosy zany lay santatry ny ireo efa nodimandry rehetra satria izy ny voalohany ary izy ny farany. Jesosy no nanana ny lakile n'ilay fahafatesana dia izao taorina kely ny tsanganany de mba nitsangana ihany koa ny fatin'ny olona masina. Mazava fa matoa masina izy ireo de nanana ny toe-panaraka an'Andriamanitra ary nanaraka ny toetra zay tian'Andriamanitra ananany raha tamin'ny izy mbola velona tety ambonin'ny tany. Ary matoa voalaza fa masina izy ireo dia satria Jesosy mihitsy niditra an-tsehatra. Apokalipsy 20 ary 9:4. Zao ny voalaza ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary nahita seza fiandrianana maro aho, ijaonina io, ary nisy nipetraka teo amboniny, ary nomena fahefana hitsara izy, ary hitako koa ny fanahiny zay notapahin-doha noho ny filazanan'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra, sy zay rehetra tsy niankohoka teo anoloan'ny bibity na teo anoloan'ny sariny, ary tsy nandray ny marika ho eo amin'ny andriny na ho eo amin'ny tanany, ary velona izy ka niara nanjaka tamin'i Kristy 10 taona. Eto ry mpiaino malala dia ny olona zay natsoina hoe masina ka niara nitsangana taorina kely ny nitsanganan' Jesosy tamin'ny maty, dia ireo zay notapahan-doha noho ny filazanan'i Jesosy, noho ny fiazonana ny anaran'i Jesosy, noho ny fanambarana ny fahamarinan'i Jesosy, noho ny fitondrana avo ny faneva ny tenin'Andriamanitra, ary ireo rehetra zay tsy nanaiky akohoka teo anoloan'ny bibity sy ny sariny, tsy nanaiky anompo any Satana, tsy nanaiky ilay fiantsona mampilendalenda zay nataony Satana toy ny nataony tamin'i Jesosy Kristy raha nalay mpanahy Kristy ka hoe iakohoka eo aminy de omeny azy ny fahefana eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ireny olona ireny dia nahandray ny fahamasinana ka niakatra nakarina niaraka tamin'i Kristy. Ireo le babo maro zay nentin'i Kristy niaraka taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ny anarany kosa nefa de tsy fantatsika. Zany ve no midika fa tokony ho tsarovantsika izy ireny. Ny ohatra zay nomenantsika androany dia ohatra zay efa nambaran'Andriamanitra ombieny. Ny olona izay tsy niankohoka teo anoloan'ny bibity no mahazo ny toeram-pahamasina, mahazo seza fiandrianana any an-danitra.
raha milaza izany ary andriamanitra androany amiko sy aminao, inona ny fanapa-kevitra horaisiko sy horaisonao. ho azy zany ny fampahirezana sy mifankahirezana dia izao tsotra ihany, manantena fa isy ny fitsanganany maty, ary raha isy ny fitsanganany maty dia mba ho isan'ireo izay ho akarina ka hitoetra eo amin'ny fiandrianana izay efa natokany Kristy ho ahy ihany koa. Enganie mba ho teny fikasana ho azy ho anao izany iainantsika mandra-piferin'i Kristy amin'irao ny lanitra, dia manao velomanao na manao nlehibe vonjerinay vo veloma tokoa. Ranomasina fitaratra itosy. Ifakaiky ny famonjena zao ve tompo momba ikina nizakia ny ahotavita kanjo indry sy tsy nahavita nezakavita tofona voko tsy mba nahita za fiatanampo tsapako fa mpamonjy ayana nefiza tompony ninanao niasako rehetra totsy tsara move amba manana anjara raha sitraka mba diovy aore ty mpanompona tena meloka be nambarana taona marola siza nifanenjy anatena amay zahoany jesoka tsy matotra ny fiainako kombola vofatotra zako jeso mba mila toro fa sitrako kony hotafatsoro ekeko daholo ny hotanata fitino iriko izamba hafa. Radio Adventiste Maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana. Nalevina zaho androany ka mbola iandry anao any nafiritao na tsy ahitana matoky anefa fatsy hoadinona hoaviana eny hoavy toko sare jeso mba fo azy mialo taminizay nambarabote raha misy tsy mety rirembakose fa fantatra zany fanahiko zay sitraka jesosy demba tiko ny afatra iriko vita tantanonao sahady hotafita
harena ny fahasalamako. harena ny fahasalamako. Fandaharana ara-pahasalamana iarahanao amin'ny AWR sy ny ONG Sixwab. Hitondra torohevitra ara-pahasalamana ahatonga ny Madagasikara ho faritra manga, ahitana olona salama sy matanjaka ary ela velona. Miaraka amin'ny Dr Ivra Velson, filompanorona ny ONG Sixwab. dia efa mandray an-tanànanao indray amin'ny alalan'ity fandaharana harena ny fahasalamana ity. Ampifaliana tokoa no iarahana aminao ny sosiny tsara ny fampizarantsika, ny mahavelona sy ny mahasalama, ary indrindraindrindra mba hahatonga ny firindran'ny zavaboary rehetra ho amin'ny laoniny tahaka ny nanaovam-pahary azy. Efa vita tery ampiandohana ny fanolorana ny vahintsika miaraka amin'ny namana Elion Andriamtansoa. Tsy ho lava resaka tsony fa ndao ho arahana reloha ny tafatafa. Misaotra an'Andriamanitra isika fa tafahoaneto indray miaraka amin'ny Dr Yves. Faly miarabanao dokotera tonga eto indray miaraka amin'ny mpiaino antsika izay mpakafy an'ity fandaran'ity maneran-tany. Mahinaona tompoko. Ya. Ny makasika an'inona indray no entsika ho an'ny mpiaino antsika? Androany isika dia iresaka zavatra zay ataoko hoe ankafiziny maro indrindra amin'ny resaka sakafo zany ny resahana, kanefa tena azoko lazaina hoe manafotoina ny sasany mihitsy azy ny resahana azy satria resaka momba ny hena isika androany. Momba ny hena zany hoe rehefa hena mihitsy zany. Rehefa hena, rehefa fatim-biby. Rehefa fatim-biby atao sakafo dia io zany no resahantsika androany. Inandray ary ny tsara fantatra mikasika an'izay dokotera? Voalohany indrindra aloha zany dia ataontsika ohatrany hoe lohateny kely zany le izy hoe raha tena jerena ny namoronana ny olombelona dia tsy noforonona mba hihinan-kena isika. Ka misy antony maromaro ny anaporofona zany ara-tsiansa. Ara-baiboly aloha dia tena mazava aloha ny ara-baiboly tsy natao hinan-kena satria nisy periode tena tsy nihinan-kena mihitsy ny olombelona ary lava velona ny olombelona tamin'izany fotoana zany fa taty aoriana niaraka ny voalazan'ny baiboly taorianany safi-drano no nanomboka nihinan-kena amin'izay ny olona navela hihinan-kena satria tamin'izay simba daholo ny zava-maniry dia potiky ny rano potiky le safi-drano ny zava-maniry dia tsy maintsy navela ny hinana hena ny olona. Kanefa tiako marina kely aloha raha navela ny hinan-kena ny olona tamin'izany tsy ny hena rehetra koa. Tsy ny hena rehetra koa ny navela fa izy io mantsy misy karazany be izy io. Misy karazany be izy io ary zay zany no jerentsika zany androany. Voalohany aloha tiako resahana amin'ny ankapobeny aloha mikasika ny hena. Amin'izao fotoana zao dia voalaza foana hena ary miamahazo vahana mihitsy zany io finanan-kena io amin'izao fotoana izao. Ary hita zany fa raha misy tokantrano anankiray tsy misy hena ny laoka na tsy misy fatim-biby dia ohatrany hoe fadiran'ovana mahantra zay mantsy dia anana fotsiny nenay ato fa tsy mba misy hena. Ohatrany hoe fatsiantoka zany le tsy mihinana hena. Kanefa androany zany dia tiako mihitsy ny anaporofo amintsika rehetrarehetra fa tsy fatiantoka velively mihitsy ny tsy mihinana hena. Ka esory zany le hoe zay mantsy mahantra dia tsy mihinan-kena noho tsy fananam-bola. Ary misy indray mbola resahanao zay ngamba dokotera rehefa fa tonga ao an-tsaina sady no hoe tsy voasolo ny sakafo tsotra ny hena. Tsy marina io. Tsy marina io misy une partie de vérité, misy ampahany fahamarinanao. Fa rehefa tsy hinan-kena isika ka te hitazona fahasalamana ary te ho ela velona dia tsy maintsy soloina amin'ny lalan'ny sakafo.
izay le hoe alimentation varie tsy maintsy torona hevitra ny olona reti ny hoanina fa tsy hoe tsy nankeny ianao de anana androany anamamy rapitso anatsonga afaka pitso anambomanga afakafaka pitso petsay sy fa tsy misy fiovana mihitsy a zay ny zava-doza zay fa tena tsy maintsy torona hevitra ny olona hoe inona ny atao a mba ahafahana manolo andreo zavatra zay ilaina mba isolona ny hena toizako kely aloha le izy amin'ny fomba fijery manokana ary ty de fiteniko foana ity ny biby rehetra natao sakafo dia tadidio fa fatim-biby io na tiana na tsy tiana io de fatina koho fatina gisa fatina omby fatina kosoa an'izay mihina kosoa zany resahkoa fatina drakaka fatina pirina fatina trondro raha ohatra itsina tsy tiany olona moa ny teny an'io fa andray mandeha ny teny an'izany hoe raha ohatra ianao mankany ampivarokena de miteny hoe mba omeo fatinomby 1 kilao ahako de mety ho tesitra aminao lay mpivarokena hoe ahoana koa zany fomba fiteninareo zany fa atsaratsaraina zany le izy hoe hena fa ny olona rehetra zahay mihinan-kena mihinana fatim-biby dia faty no hoanina ary ny faty de tokony natao alevina zany hoe lasa fasana ilevena ny fatim-biby ny olombelona am'izao fotoana lasa fasana dia enao ve hivavaka amin'Andriamanitra hoe ampio Andriamanitra mba ho lasa fasany ty biby ty amin'ny fotoana hinananao azy zany mampieritreritra zany fomba fijery zany mampieritreritra lalina zany fomba fijery zany kanefa zay ny zava-misy ary zay ny fahamarinana ary zay fahamarinana zay matetika tsy zakan'ny olona ny resahana azy ary tsika olombelona zany de zay mihitsy ny olana tsy mahazaka iresahana fahamarinana tsika fa ny marina ihany a fa anjaratsika mijery hoe ahoana ny fomba hiatrehana azy zay indrindra dokotera lasa fasana ny olona ny faty rehetra nefa nahoana no tenenina dia zavatra telo no mitranga amin'ny faty anankiray voalohany arakaraka ny andehanan'ny fotoana taorina nafatesan'ilay biby na olona na zavamanana hafa de miasimba zany lay nofo miraraka ary izay fahasimbany nofo izay a dia miteraka olotra ray aloha zay miteraka toksina isan-karazana ary ho resahantsika mihitsy ireo ka ny olona izay mihinan-kena zany a ny olona mihinana fatim-biby zany a dia ireo olotra sy ireo ataontsika hoe toksina zay vokarin'ilay faty a dia ao anaty daholo aloha poizina mihitsy zany le izy ka ny fampidirana ny fatim-biby zany ao anatin'ny vatatsika dia tena tsy ahasoa atsika mihitsy lasa fasana ina moa ny ao amin'ny fasana fa fatiny ao a ary fahalovana ny ao a de zava-doza mihitsy zay zany hoe nandrahona aza zany le izy de mipetraka foana mahafaty azy na andrahona io ataovy ane ny fanandramana namana Elian hoe mandraho hena ary anao ataovy ray vilany mihitsy de masaka le izy de ajanony eo am'izay ndana manao vakansy fa io hena nandrahony io masaka io a lo ihany ny afarany io ary miverina avy any amin'ny vakansy ianao a inona zany maimbo be ato zany ka ile hena najanonao tao anaty vilany io le tsy nohaniny io de tak'izay nefa aingana kokoa efa ho anaty satria miboka izy ao miboka izy tsy mahazo oxygène tsy mahazo nretrarehetra de io moa zany le atao cycle anaérobika ozy ny fomba fiteny zany hoe tsy misy rivotra dia aingana be ny fivadian'io a ho lo tanteraka ao anatin'ny vatatsika misy antony maromaro namana Elian ny antony tokony tsy nanantsika hena voapirofo ara-tsiantifika telo na efatra fotsiny nandeha ho resantsika androany voalohany firafitry ny nify
io nify io a dia misy karazany maromaro. Ny ny olombelona zao misy ny atao hoe incisive mantsy le aty anoloana de le aorinan'io vanga le atao hoe canine de aorinan'io a misy an'ireo vazana isan-karazana ny molaire sy ny prémolaire. Ny biby zay natokana hihinana hena na hihinana fatim-biby nefa tsy ohatran'izay ny firafitry ny nifiny fa ny ankamaroany nifiny a dia canine daholo vangy daholy. Tiako mena kely vetivety fotsiny a inona ny asan'ilay incisive aty anoloana. Ny asan'ilay incisive aty anoloana mba anapahana sakafo. Ohatra anao mihinana karaoty tonga de tapaka roa le karaoty hoanina am'le nify anoloana. Zay ny asany. Ny asan'ny canine ndray a mandrovitra. Ka tsy haiko hoe ahoana moa ny androvitana karaoty. Sarotra be mandrovitra karaoty a fa lay vazana ary aoriny tapahan'le incisive aty aloha zany le sakafo a dia tsakony vazana. Ny vazana zany a ny molaire sy ny prémolaire natao hanapotika hanamongomongo amin'ny fotoana zay sakafo anatsika zany. Ka ny biby zay mpihina-kena de tsy manana vazana firy izy. Vitsy kely ny vazana. Zany hoe tsy natao hanapotika karaoty mihitsy izy. Tsy natao hanapotika sakafo zay hoanina mihitsy izy. Hoe itoto vary ohatra zay hoanina. Fa ny biby mpihina-kena zany de saika vangy daholo ny anazy ao. Ary be de be ny azy ny vangy a ary ny asan'ny vangy dia mandrovitra. Ilay hena zany de rovitina. Zay zany a ny antony voalohany. Ary io moa zany sangisangy zay teneniko matetika hoe tsy mbola nahita ianao na saka na alika na liona na bera na ohatran'izany zay avy nihinan-kena ka nangataka cure-dent. Tsy misy. Ny antony mahatonga azy tsy hangataka cure-dent dia efa misamatsamaka be mifanelanelana be le vanga de tsy sisika ao mihitsy ny nofon'le biby zay hoanina. Ka logika be ary ataoko hoe ara-dalàna be le fomba fisainan'Andriamanitra hoe ohatran'izao ny amoronako an'ity satria zao ny hoaniny ity. Ka isika zay mpinana zava-maniry olombelona zany sy ny biby ohatra ny omby zao. Ny omby zao a dia natao hihinana zava-maniry amaitso. Raha tonga ny histoire ny atao hoe vache folle. Ty mba zavatra tiako resahana foana izy ty a. Tonga ny historika ny vache folle lasa dala le omby vavy fa naninona nomena zavatra tsy fohaniny izy. Aiza koa mbola nisy omby vavy nihinana trondro maina na mana Elian. Tsy mbola nisy zany. De be ny omby vavy alohany na lasa dala azy lasa narary nify reo omby vavy reo satria lasa nisisitsisika tany anatiny nifiny tany reo potika trondro maina zay hoanina. Kanefa ny omby tena mitsako mihitsy izy. Tsakony iny a de ateliny aloha iny a de aveo averiny ndray mandeha. Io le atao rumination. De averiny tsakona ndray mandeha. De zay fiverenany mitsako ary maharitra mihitsy izy mitsako. De lasa misisika ao anatin'ilay nifiny a ilay fatim-biby zay tsy natao hoanina. De lasa marary mihitsy ilay omby ary lasa dala mihitsy. Ary firifiry ny fatiantoka teto an-tany noho ny hoe lasa dala reny omby vavy reny de tsy maintsy mivonona. Asena mihinana ny tsy fihinany tsiny. Satria tsy ara-dalàna le sakafo. Zay aloha zany voalohany. Tsy natao hihinana hena isika raha ny firafitry ny nify fotsiny no jerena. Ny antony faharoa zay tiako resahana dia ny rora. Zany hoe composition taharo angamba ny fomba filazana azy. Ny taharon'ny rora ny olombelona dia hafa mihitsy. Tsy mitovy amin'ny rora ny reo biby zay mpinankena. Ny rorantsika olombelona zany a latsaka kely ny rora ny omby. Ny composition zany mitovitovy ny roran'ny omby zany ny rorantsika olombelona. Inona ny ao anatin'ny roran'ny olombelona? Misy rano aloha ao a, misy calcium ao a, misy enzyme isan-karazany ao a, ary ahitana lay pH alcalin. Zany hoe bazika zany ny rorantsika olombelona.
fa nyroranyireo biby zay mpinankena dia nataon'andriamanitra ho pH asida marikivy be zany nyrorareo ary inona ny antony nyreo biby mpinankena zany a de ny molenam-bavany zany le hena de efa le vony ny asidra le asidra eo amy rorany zany tonga de efa le vony le asidra eo amy rorany ahoana moa ny andevonanao hiny ambavanao iny raha ohatra minan-kena ianao kanefa roranao tsisy asidra be debe ny asidra ao amy vavonitsika olombelona zao misy asidra ny ntsika any anaty vavony zay vao misy asidra fa ao ambavatsika tsy misy asidra ty namana lia mba tiako tenenina mihitsy a mba anamariana nyzany zavatra any am'izao fotoana zao de mibetsaka mihitsy ny atao fahadalan'ny olombelona misy manambady biby ary misy raha matoa anankiray nanambady alika ary manoroka n'io alika io ary naratra ny vavany rehefa aveo fa tsy nikekerin'le alika fa rora misy asidra tamin'le alika no nankao amin'ny vavany de nanimba ny lelany sy ny vavany zavatra fantatra amin'ny vaovao manery an-tany mihitsy zany zavatra any ka eo zany dia mbola manamarina n'lay zavatra resantsika hoe ny roran'ireo biby zay mpihinana hena dia rora feno asidra ary natao handevonana sahady ilay hena zany a de ny molenam-bava ka tsy mitovy mihitsy a amin'ny fomba fiainantsika olombelona ny fomba fiainan'ireo biby ireo tena mahaliana be le resaka mankasetraka indrindra dokotera Iva misaotra ihany ko namana Eliandry amin'ny Tantsoa misaotranao mpiaino niaraka taminay teto ny fotoanantsika ny amin'ny harena ny fahasalamana no atreto aloha zany fa mbola hitoy amin'ny manaraka raha sitrapon'ilay bahary manaova fampiarana azy dia hitondra fahasalamana sy faelavelona ho antsika ny fanarahana ny tena atao hoe lalàna ny zava-boazy mametraka amin'ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray azy ny namanao naritiana no teto amin'ny fanolorana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana miaraka aminao hatrany amin'ny fanoizana zao fiarah-mianatra zao a ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny Tantsoa ny zanak'ondry zay voafono fantoka amin'izay indray fiarantsika mianatra ny zanak'ondry zay voavono iza izany nahoana dia ho jerentsika ao amin'ny bokin'ny apokalipsy ao dia misy sary tandindona maro tandindona ara-baiboly izay manana ny lanja ohatra ao amin'ny apokalipsy 2:7 faefatra ary ny fafito dia milaza ny amin'ilay dragona na satana izay nalatsaka avy tany an-danitra ny apokalipsy 4:10 ka ny 9:9 dia ahitantsika ny fanehoana ny anjely manidina eo fovoan'ny lanitra izay tandindona maneho ireo mpitoro ny filazantsara mandeha aingana dia aingana mampiely ireo fahamarinana voarakitra ao amin'ny apokalipsy 4:10 andiny fahinaka hatramin'ny 12 ao amin'ny apokalipsy 7:13 dia ahitantsika vehivavy mitaingina bibidy mivolonjaky izany indray a dia maneho an'ilay vehivavy janga ahitana sary raha-tandindona tahaka an'izany eo amin'ny baiboly dia hijery anankiray amin'ireny sika amin'nyteny io ity amin'ny tenin'andriamanitra ireo tandindona rehetrareo nanome tsindrimandry any jaona ny fanahy masina mba hametraka izany ao amin'ny boky ny apokalipsy
ary manana anjara asa lehibe ireo amin'ny fanambarana ny fahamarinana amin'izay mamaky ny teny eo amin'ny boky io ambavaka sy mampiatra ny torohevitra omeny. Ary vao misokatra mihitsy eny boky ny apokalipsy dia zao ny voalaza zao sambatra izay mamaky sy mihaino ny teny ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny fa hantomotra ny andro. Afatra natao ao anatin'ny fotoana mahatomotra ny andro, zany hoe amin'izao andro iainantsika izao zany. Zany ny voalaza ao amin'ny apokalipsy 1:7. Ankoatran'ireo dia misy sary anankiray zany izay miverimberina manerana ny boky ny apokalipsy. Inona zany sary zany ho ianao? Ovakitsika dia anjaranao ny mahita hoe inona lay miverimberina, lay teny miverimberina zay maneho tandindona ihany koa. Apokalipsy 5:5 sy 9 ary ny 12. Zay ny voalohany vakitsika. Apokalipsy 5:5, 9 ary ny 12. Ary hitako fa indro teo fovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina efatra ary teo fovoan'ny loholona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa ho voavono. Nanatandroka 7 sy maso 7 dia ny fanahy 7n'Andriamanitra nirahina hankahiny amin'ny tany rehetra. Ary rehefa nandray ny boky izy, ny zava-mananaina efatra sy ny loholona 420 dia nikohoka teo nantrehany zanak'ondry. Sady samy nanana lokanga sy lovia volamena feno ditin-kazomanitra izy, dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Nanao tamin'ny feo mahery hoe, ny zanak'ondry izay novonoina dia miendrika handray ery sy arena sy fahendrena sy faherezana sy haja sy voninahitra ary saotra. Inona lay teny miverimberina? Toizantsika Apokalipsy 7:17. Apokalipsy 7:17. Fa ny zanak'ondry zay ho fovoan'ny seza fiandrianana no mpiandry azy ka hitondra azy ho amin'ny loharanony ranonaina ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Toizantsika ihany Apokalipsy 4:4. Apokalipsy 4:4. Ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo tendrombohitra Ziona ary nisy 4,000 sy rahetsy sy momba azy, samy manana ny anarany sy ny anaran'ny rainy voasoratra eo amin'ny andriny. Inona lay anarana miverimberina? Toizantsika Apokalipsy 5:17. Apokalipsy 5:17. Ary mihira ny fihiran'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny fihiran'ny zanak'ondry izy manao hoe, lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo, Andriamanitra tsy toa, mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Hitanao ve le anarana, lay teny miverimberina? Toizantsika ihany raha mbola tsy hitanao. Apokalipsy 7:7. Apokalipsy 7:7. Aoka isika ifaly sy ho ravoravo ka nome voninahitra azy, fa tonga ny fampakarambadiny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Hitantsika mino fa hitanao lezy. Toizantsika ihany Apokalipsy 1:20, 12 sy ny 17. Apokalipsy 1:20, 12 sy ny 17. Ary tsy nahita tempoly teo aho, fa ny Tompo Andriamanitra dia nitsitoha sy ny zanak'ondry no tempoliny. Ary ny tanàna tsy mba mila ny masoandro na ny volana hamirapiratra aminy, fa ny voninahitr'Andriamanitra no nanazava azy, ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Farany ny Apokalipsy 1:20 sy ny 17. Apokalipsy 1:20 sy ny 17. Ary izy naneho any ony ny ranonaina mangano any tahaka ny vato kristaly, nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Ary tsy hisy ozona intsony, ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry io eo aminy, ary ny mpanompony dia anompo azy. Ajantsika treo azy. Amin'ireo andininy rehetrarehetra ny vakitsika teo ao amin'ny Apokalipsy, amin'ireo fotsiny dia efa miverina intsivony ny hoe zanak'ondry. Zanak'ondry. Misy antony mahatonga miverimberina tahaka an'izany io teny hoe zanak'ondry. Inona no hevitry ny tandindony zanak'ondry ary? Ary nahoana izany no miseho matetika ao amin'ny boky ny Apokalipsy? Mazava loatra araka ny voalazan'ireo teny fampidirana ao amin'ny boky ny Apokalipsy fa fanambarana an Jesosy Kristy no voalaza ao anatin'ny boky ny Apokalipsy. Ary tsy miresaka momba ny zanak'ondry fotsiny izy hoe zanak'ondry, fa zanak'ondry izay voavono ny resahany. Zanak'ondry izay voavono
zany hoe jesosy kristy zany izay nombona tamin'ny azo fijaliana zay no tia ny asongadina raha tsy nanaiky ho faty ny solo eloko antsika mantsy jesosy dia efa tsy nisy angentsika tahaka izay ary rariny izany satria efa niteneniny meloha fa ho faty ianareo fa hafatesana ny tambiny ota dia mbola nandika n'ilay didy antsika dia tsy maintsy misy maty zany dia kristy nanaiky ho faty eo amin'ny toerana misy atsika satria izy manana ny fahnalahidiny fahafatesany afaka manangana ny tenany amin'ny maty izy fa raha isika ny maty dia maty mandrakizay raha tsy hatsangany amin'ny maty ny fahotako sy ny fahotanao dia nentiny teo amin'ny azo fijaliana fa ny fahamarinany natafiny atsika izay mino azy ho mpamonjy atsika io fahamarinan'i kristy io zany no antoka atonga atsika izay mino azy mba ahafahantsika mandova indray ny fiainana mandrakizay zany ilay mpilaniny famonjena nataon'andriamanitra izay mahatonga atsika ho afaka miditra indray amin'izany hoe fiainana mandrakizay zany raha manaiky an'ilay mpilanina isika io mpilaniny famonjena nataon'andriamanitra io no azo lazaina hoe fo sy fanahy ny baiboly manontolo io no mampitepo ny baiboly ray manontolo ary tsara fantatritsika izany rehefa mianatra ny tenin'andriamanitra ianao mianatra ny baiboly ianao ka fantatra hoe izany no ivo ny baiboly ray manontolo dia ho mora aminao ny mandray izay rehetra vakianao indrindra moa fa ny boky ny apokalipsisy ny afatry ny anjely telo tsy haintsika ny ho mahatoky amin'ny fiantsoana antsika ny fiantsoan'andriamanitra antsika hanao ny asa izay ny antsony antsika raha tsy manana ny zanak'ondry ho ivo ny afatra etitsika isika dia ilay zanak'ondry izay voavono jesosy nombona tamin'ny azo fijaliana lay sorona noho ny fahotako sy ny fahotanao izao no nosoratanga Angel Manuel Rodriguez ao amin'ny boky nosoratany The Closing on the Cosmic Conflict takila fafitopolo mila mametraka ny sitrapony zanak'ondry voavono eo anivon'ny fampianarantsika sy niraka ampanaovina atsika ary eo mitoroteny tsiraray ataontsika isika mazava izany a raha voesorontsika eo zany jesosy lay fahamarinantsika amin'ny fampianarana izay atao dia tsinitsinina pokaty zany fampianarana izany amin'ny toroteny tsirairay mihitsy a amin'ny lahatsoratra tsirairay soratantsika amin'ny vavaka rehetra ataontsika ny hira rehetra iraitsika ny fampianarana baiboly sy izay rehetra ataontsika hanova ny fomba fitondrantsika ny hafany ny fitiavana nasehon'ny zanak'ondry teo amin'ny azo fijaliana ary hanosika antsika hihevitra an'izao tontolo izao atonga antsika ho voatosika hamonjy ny hafa amin'ny fitoriana ny afatry ny anjely telo izany hoe eo anivon'ny saryny bibidia izay mandoza izany ny dragona izay miady amintsika miady amin'ilay zanak'ondry eo anivon'ny arety mandringana maro izay maneho ny fahakekezan'ny farany fanenjena sy ny mariky ny bibidia izay fa nianarantsika teto dia mbola mitoetra eo anoloana sy eo fovoany ny zanak'ondry dia ilay zanak'ondry voavono diso hevitra satana raha nanombo an' jesosy teny amin'ny azo fijaliana fa teo amin'ny fotoana izay nieritreretany fa nandreseny no nahitany taoriana kelin'izay fa hay resy izy jesosy ihany sy izay nataony ho antsika tamin'ny lasa sy ataony ankehitriny sy izay ataony melohan'ny farany no fototry ny afatry ny anjely telo aoka tsy ho adino izay rehefa mitory ny afatry ny anjely telo amen Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.